Fifanjifindravatra ve sa inona ny tena marina mahakasika ny raharaha izay nahavoasambotra ary nampidirana Ponja eny Antanimora eny andramatoa Olga Ramalason izay ben'ny tanàna tao Antsirabe tao ary kandida izay hosolom-bavim-bahoaka amin'ity fidianana manaraka ity izay natolotry ny vovolan'ny firaisan-kina ao Antsirabe voalohany ao amin'izao fotoana izao. Inona ny tena zava-misy marina? Inona ny antony samborana azy? Ireo no arantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra na vatsika video manaraka eo, ary azadino ihany koa milaiky ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefanentsika WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Aty am-piantohana dia faly miarahaba isika rehetra tapaka sy namana izay manaraka sy tapaka ny WATAWATA GASY ny tenako. Ka andao ary resana amintsika ireo vaovao izay nalaza tato ato izay. Ny mahakasika ireo kandida izay hosolom-bavim-bahoaka misy amin'izy ireo no voasambotra ary nahiditra eny Ponja Antanimora mihitsy amin'izao fotoana izao. Ka maro ny fanontaniana mipetraka manoloana izany rehetra izany. Fifanjifin-javatra ve sa inona ny tena antony izao hoy ireo mpanara-baovao? Sa ve izao ny atao hoe kidnapping politika hoy ireo sasany? Maromaro ireo tranga izay toa nitovitovy talohany fametrahana taratasy filasahan-kofidiana ho kandida hosolom-bavim-bahoaka farany teo. Tafiditra tao anatin'izany ny ka izay nisy any ben'ny tanànany GASY izay tsy mbola fantatra mazava moa ny tena antony izay tsy nahitana tazana azy mandraky ty androany. Maro ireo zanaky ny GASY no milaza sy maneho hevitra ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao mangataka ny hamoahana tsy atakandro ny ben'ny tanànan'izy ireo. Ao ihany koa ireo izay milaza fa efa niafina amin'ny toerana izay atokisan tsara ny ben'ny tanànan'ny GASY ka izay no mahatonga azy no tsy hita tazana mihitsy raha toa ka niandry azy fatratra ireo voaka ny GASY izay amin'ny firotsahan-kofidiana hosolom-bavim-bahoaka tamin'ity taona ity. Kinanjo dia tsy afaka nirotsaka moa izy ary tsy afaka nametraka ny taratasy amin'ny filatsahan-kofidiana izay noho ireo olana izay tsy fantatra mazava izay misy eo aminy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny ka izay nahazo ny François Labanana izay ao Nosy Behelville ao izay nosamborina tamin'ny andro ny fametrahana taratasy ho filatsahan-kofidiana hosolom-bavim-bahoaka mihitsy ka noentina niala ao Nosy Be ao ary tsy fantatra mazava moa ny toerana nitondrasana azy amin'izao fotoana izao ka maro ihany koa ireo voaka Nosy Be no nitondra taratasy eraky ny tanàna izany hoe banderole sy ny tariny zany nangataka ny amoahana tsy misy atakandro i François Labanana fa izy no tian'izy ireo ary izy no mamin'ny vahoaka hoy izy ireo hatrany raha nahita ny sorobaventy izay noentin'izy ireo. Fa izao ndray dia voapetraka soamantsara taratasy firotsahan-kofidiana andramatoa Olga Ramalason izay ben'ny tanàna ao Antsirabe voalohany ao ka nisafidy ny hirotsaka hosolom-bavim-bahoaka amin'ny antoko vovolan'ny firaisan-kina moa ny tenany ka izao izy tratra ny olana izao ary izay voasambotra moa izy amin'izao fotoana izao ka noentina any Antanimora any izany hoe noentina ny alany Antsirabe fa nampidirana Ponja vonjimaika any Antanimora any ka any izy no miandry ny fitsarana azy sy ny famotorana azy. Araky ny fantatra dia nampanantsona teny amin'ny paky ary aveo nofonjaina vonjimaika eny Antanimora i ramatoa Olga Ramalason. Efa minitry ny varotro no sady loholon'ny Madagasikara ary ihany koa ben'ny tanàna ny Antsirabe voalohany. Ary zao izy fantatra fa kandida hosolom-bavim-bahoaka izay natolotry ny vovolan'ny firaisan-kina ao Antsirabe voalohany ao amin'izao fotoana izao. Araky ny hita ao amin'ny Facebook dia raharahana resaka tany ity nahavoasaringotra azy ity. Fon'izy mbola ben'ny tanàna dia maro ireo taratasin tany izay mandalo eny ambanimasony eny. Fantatra hatreto fa ireo olona izay tokony niaraka nosamborina taminy na ihany koa ireo olona voasaringotra miaraka aminy amin'izao raharaha izao dia efa nidao sy ny fahafatesana avokoa ka izy rery no sisa ankanga nanamborana ka izao izy no nampidirana Ponja vonjimaika izao mba ahafantarana ny tena marina sy ny zava-misy marina mahakasika an'ity tranga ity. Fantatra ihany koa hatreto fa raharahana resaka tany izay mbola tany amin'ny taona 2024 fon'izy mbola ben'ny tanàna tao Antsirabe tao tamin'izany. Tamin'ny efatry tolakandro teo eo dia nampidirana Ponja vonjimaika ao Antanimora izy. Misy ifandraisana amin'ny mahakandida député azy ve izao raharaha izao hoy ny sasany.
haingana be ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana. Nahoana no 20 taona aty aorina no mihetsika ity raharaha ity. Hoy Hanitra Razafimanantsoa izay député sady candidat député ao Antananarivo voalohany ao. Eny raha izao tranga izao dia mampametra Antanimora ihany satria nahoana no aloha kely ny fanaovana fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka vao mihetsika daholy izao dossier rehetra izao nefa dia efa 20 taona be izao no nitrangany ity raharaha ity. Ekeko fa raha ohatra ka nanao ny tsirariny sy nanao an'izay resaka kolokolo izay dia rarany lalàna izay ary mampigadra mihitsy izany. Fa ny mahagaga kely fotsiny dia izao izy nihetsika aloha kely ny fifidianana izao ka io indrindra no mahatonga ny rehetra mametra Antanimora amin'ilay hoe tena izay tokoa ve sa noho ny resaka politika ka aleo ahetsika daholy izao dossier rehetra izao amin'izay manko mba ho vitsivitsy ireo zay candidat izay mety hatahorana hoy ny sasany. Ka na eo aza izay dia ny hafatry ny sasany kosa dia toy izao manaraka izao. Na dia manampahefana aza anao dia manaova ny rariny sy ny mahitsy foana fa misy farany daholy ny zavatra rehetra. Raha ohatra ka fony anao mbola teo amin'ny fitondrana na ihany koa fony anao mbola tena nanana fahefana amin'izay no heverinao fa tsy ho refesy mandidy, rehefa tonga ny fotoana izay tsy mahay eo anao amin'io toerana izay no heverinao fa ho anao mandrakizay io dia iny fa mihetsika daholy ireo dossier rehetra izay nokonokononao sy izay kolokolo rehetra izay nataonao fony anao mbola teo amin'ny toerana io. Ka mety ho izay antony izay no nahatonga an'izao tranga izao aty amin'ny fa 20 taonany aty aorina zay vao nihetsika daholy ireo rehetra izay magoy sy ireo rehetra izay mety natao tany aloha tany. Ka io no antony mahatonga ny tolo milaza hoe ny marina tsy mba maty. Na afenina tahaka ninona aza ny marina dia tsy maintsy hipotra foana indray andro any. Ka manaova ny tsara hatrany ary manaova ny marina sy ny rariny ary ny hitsiny hatrany foana fa ny manao ny marina sy ny rariny ary ny hitsiny dia tsy hanenina mihitsiny ary tsy hoisy lolony sy rahorao iny any aorinany. Fa raha toa ka miezaka miaina amin'ny tsy rariny sy ny lengalenga dia tsy maintsy hipoitra foana iny any aorinany na hoelana na hoengana izany ary na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mipoitra foana iny. Avelako eo ny amin'iny tomboko lahy sy tomboko vavy iarahantsika mamaly amin'ny commentaire ao ny valiny fantinana rehetra ireo ka manasitsika rehetra hanao an'izay commentaire zay mba ahafahana mandravona ny renhevitra rehetra anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny videontsika ary tsaroviny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tao WATAWATA GASY. Tomboko lahy sy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.